taorinan'ny fandraisan'ny ministra Rivrakotovao ireny délégation marokanina ireny Maly Ariva dia noraisiny teny amin'ny birao fiasany ihany koa ireo délégation avy amin'ny banky iraisam-pirenena voaresaka tao anatin'izany moa ny mahakasika ny fananatany indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny izy zany ny fiaraha-miasa eo amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny fitondrana malagasy amin'ny fanomezana karatany ireo mpamboly sy tantsaha any amin'ny tontolo ambanivohitra toy izao ny fanazavana. Resaka zany dia nandeha manodidina ny resaka fananatany ny tato moa zany dia hoe ahoana ny resaka atao hoe problème foncier zany na ny fananatany ny eny ambanivohitra ny amin'ny tontolo ambanivohitra ireo tantsaha inona no iarahana miasa afahana manafaingana manamora ary mampitombo isa ny fanomezana karatany an'ireo tantsaha ireo dia tsika zany somary nanintsy kely hoe andao jerena sahady indrindra ny amin'ireo tanàna tany faritra izay misy an'ireo fanajariana ny tany izay efa nataontsika amin'ny lafiny ambanivohitra ny resahana za tsy miresaka ny foncier ambonivohitra zany zay no jerevana teo nametraka ihany koa zany izy ny ahihahany tiako tenina amintsika mihitsy zay ny ahihahany hoe maheno zay amin'ilay ZDA zone d'investissement agricole hoe misy mpamokatra majinika voaroka amin'ny taniny dia zay moa zany ilay enina dia nahisy taminy hoe misy tokoa zany fa tsy tanatin'ilay projet mpanjakana miaraka amin'ilay KAZEF fa misy olona tany satria ny azadimy fa chef de région ny préfet sy ny sisa manana ny fahefana ihany koa izy any amin'ny faritra misy azy ampanofa tany amin'ireny faritra dia zay no natonga n'ilay ohatrany hoe famono tao zany le resaka hoe ay zany ty projet ngezabe vaovao KAZEF ty dia mahatonga ny fangalanany tany tamanivohitra indrindra fa ty zone d'investissement agricole apetraka ty le ZDA dia analan'ny malagasy amin'ny tany ny amidy amin'ny vazaha na amidy amin'ny mpanambola ny tany malagasy zay zany fampiresahana teo ny politika atsika dia tsotra Madagasikara dia tany midadasika ngeza be manana 40 millions d'hectares tsika amin'ireo tany tsy mihoatra 6 millions d'hectares zay efa misy ny olona misy ny tanàna misy ny fasana misy ny tany amboleny tsisy tokony kitihany reny fa zay ny rahana miasa io afainganina ny azahoan'ny olona nyreny tany reny